Lehibe Jehova ka tokony ho deraina indrindra ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazany. Salamo 5:103. Betsaka ny misalasala ny amin'ny famoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Indrindra ireo siantifika izay tsy manaiky ny finoana sy ny fisiana raha tsy voapirofo amin'ny alalan'ny kirakira. Ny ankabetsahana izy ireny dia mandà ny fisian'Andriamanitra sy ny famoronana izao tontolo izao tao anatin'ny herinandro. Ireo mpikarakara ny mahay aibolan-tany na ny géologue, mikarakara ny tany, ny fisiana, manao fanadihadiana amin'ireny érosion na hoe vohotany be dia be ireny any amin'ny tany hevitra, any amin'ny toerana maro isan-karazany, dia mamoaka tsoaka-hevitra fa izao tontolo izao dia efa nisy antapitrisany maro tany alohan'ny famoronana izay nataon'Andriamanitra. Ary izy ireny dia mamoaka tsoaka-hevitra ara-tsiantifika fa tsy misy ny famoronana izay nataon'Andriamanitra. Kanefa dia avy aiza ary ny famoronana? Avy aiza ny fisiana? Avy amin'Andriamanitra tsy takatry ny saina. Ary tsy azo lavina izany. Rehefa mandinika ny tantaran'ny Baiboly isika, raha jerentsika izany ny tantara dia eo amin'ny 9,000 taona mahery ny isian'izao tontolo izao. Ary jereo anie ny tantaran'ny Baiboly raha mandinika lalina isika, manao famakafakana sy manao fandalinana, manao recherche zany, hatreo amin'ny fotoana namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, ampitaina ireo taranaka, i Adama niaina 700 taona, i Enoka niaina 700 taona, dia nitatra hatramin'izao andro iainantsika izao. Raha atao zany ireo tetiarana rehetrarehetra dia mitobona ny ambaran'ny Baiboly fa eo amin'ny 9,000 taona nisian'ny tany misy antsika. Raha jerentsika any amin'ny Genesis 1:1, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, tsy nisy endrika ny tany sady foana. Efa nisy tany ampiandohana fa tsy nisy endrika, fa teo amin'ny fomba namoronan'Andriamanitra azy vao nisy ny zavaboary, ny aina, ny vorona, ny zavamaniry, ny hazan-drano, indrindra fa ny olombelona. Mampitodika antsika any amin'Andriamanitra ilay nahary ny zavatra rehetra. Dia ho an'ireo tsy mino dia hoe iza koa ary namoronan'Andriamanitra? Ohatra ny hitarika any amin'ny tsy finoana izany toe-javatra izany. Mbarana tenin'Andriamanitra fa nambara amintsika ny zavatra hita, fa misy zavatra tsy fantatsika, an'Andriamanitra ny zava-miafina rehetra. Ka ny azo atao zany dia izao, mino sy manaiky an'Andriamanitra. Ary rehefa tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay isika, dia ho fantatsika tsara, ay ve izao ny mahakasika an'Andriamanitra. Misy taolam-biby sy taolan'olona be dia be any ambanin'ny tany any ambany tendrombohitra sy ny lohasaha izay maneho fa nisy biby sy olona lehibe koa tamin'izany andro izany. Manam-pirofo ny fisiana izay noharian'Andriamanitra ireny vakoka be dia be ireny. Matetika koa no ahitana fitaovam-piadiana sy hazo mijoalajoala any ambanin'ny tany any, tamin'ny alalan'ireo tantara izay nifandimbidimpy teto amin'izao tontolo izao. Inona moa no nahatonga an'izany? Ny ainga avy amin'ny fisiana izay namboarin'Andriamanitra izao tontolo izao. Famoronana izay nataon'Andriamanitra nanomboka tamin'ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, fahaenina, teo ny namoronan'Andriamanitra n'izao tontolo izao. Ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Andriamanitra. Tsy afaka manam-porofo na inona na inona amin'ny aibolan-tany na ny géologue zany, géologie, raha tsy misy ny Baiboly. Ireo pirofo ara-tsiantifika rehetra izay mahakasika ny fisiana dia voapirofo ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Joba any fa hoe, hoy izy Andriamanitra hoe, taiza ary ianao fony ao namorona ny tany? Ambara ao raha fantatrao. Fantatrao ve? Tsy fantatsika. Ny mety ho fantatsika dia amin'ny taony eo amin'ny dadabe antsika ihany ny tantara mety ho fantatsika, fa ny tany aloha tany dia tsy fantatsika. Kanefa tany aloha misy izany toe-javatra izany. Aniza izany? An'Andriamanitra ny mahalala an'izany. Eo ambonin'ny ranomasimben'ny fisalasalana sy ny fahaverezan-kevitra no misy ny olona izay tsy mifototra sy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra, ka mitady zavatra hafa sy asa famoronana hafa amin'ny alalan'ny zavaboary. Tsy mbola nampahafantarin'Andriamanitra ny olona mety maty mihitsy ny fomba nanatodisany ny famoronana tao anatin'ny herinandro ara-baky teny. Tsy takatry ny saina ny momba an'Andriamanitra. Ny tokony ataontsika dia izao, manaiky izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tsy manaiky isika
dia azo antoka fa tsy maintsy ho lasa any amin'ny atao hoe tsy finoana na ny tsy finoana an'Andriamanitra, ny ateisma zany. Zao anefa Andriamanitra ny feno tantara, Andriamanitra ny feno zao tontolo zao, ary amporosina itsika mba hitoky amin'Andriamanitra. Nisy tantara anankiray, lehilahy anankiray manana fahaizana tsy tavelively, ny ampiantso olona be deaibe izy dia anapirofo izy fa hoe tsy misy Andriamanitra. Dia tonga ny olona nanatrika tao amin'ny efitrano lehibe anankiray, dia nanatrika dia niporofony dia niporofony tao, dia vita ny famelabelahana zay nataony. Dia iza ozy ny anapirofo fa misy Andriamanitra ary fa zay nipirofo. Dia nisy olona nyteny hoe raha mba sitraka ao re ngia manam-pahaizana mba mitodiky kely any amin'ny rindrina any alohany ho any. Dia nitodika izy, dia vao nitodika izy dia nisy nitoraka tamin'ny vato, nitefoka teo amin'ny lohany le vato. Sady tezitra izy niodana, iza le nitoraka teo? Tsisy niteny ny olona, tsisy niteny. Dia nisy niteny ihany tao amin'ny faraparany hoe mba vonanio ary iza nitoraka anao e. Dia tsy fantany, tsisy nitoraka. Dia nanontany ny olona, nitoraka anao ary raha tsy fantatrao kanefa nisy nitoraka ianao, maika fala i Andriamanitra. Misy Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao, ary ny sabata natsangan'Andriamanitra no entin'Andriamanitra mampahatsiahy antsika izany asa famoronana ataony izany. Andeha hiverina amin'Andriamanitra isika, anaiky azo mpamonjy, mpamorona an'izao rehetra ary hankoka amin'Andriamanitra rehefa tonga ny andro sabata. Andeha hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay fa izao zavaboary rehetra izao dia maneho ny hatsaranao sy ny asan'ny tananao. Eny fa na dia efa voaloto ny fahotana aza izao tontolo izao. Omeo hery anekena fa ianao ny mpamorona, hiantoraka aminao zay satria ianao ny mpamonjy. Ny sabata zay omenao anay mba hahafahanay mieritreritra ny asa fanavotana sy ny famonjena, ny asan'ny fisiana nampisiana ao anay. Misaotra tompo tsara fa tia anay loatra ianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.